Falomerabantsika rehetra indray, anisan'ny fanontaniana miverimberina matetika hoe inona daholo ilay mpivoaran'ny kilomètre perabe tamin'ilay vidéo nataoko farany iny. Dia ho tantaraiko amintsika ilay izy miaraka amin'ny tantara vitsivitsy miaraka aminy fa ery amin'ny temple any ery tsika no hitantara izay. Tonga ety amin'ny temple tsika dia araka ny tenenina teo hoe hiresaka mahakasika an'ilay pouvoir spirituel izay nananany kilomètre perabe tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny mampametra-panontaniana ny maro tao anatin'ilay partie 1 zany hoe inona ary zany ny secret nananany kilomètre pera-Misaël nahafahana nanan'ilay pouvoir spirituel satria raha ny tantara dia sady afaka nanasitran'olona izy araka ny tenenina tamin'ny première partie ihany koa dia hoe afaka nanao an'ilay nantsona hoe dédoublement izy izany hoe amin'ny toerana anankiroa amin'ny fotoana anankiray. Dia teo ihany koa ny fitsaboana ara-panazy nataony sy ny maro samihafa. Dia inona ary zany ilay secret an'ilay izy. Mbola kely ny kilomètre perabe dia efa niala teto Madagasikara ary nianatra tany amin'ny monastère tany Chine tany zany izy tamin'izany fotoana izany. Dia araka ny efa fantatritsika amin'izay monastère an'izay toerana misy ny moine izany hoe mianatra zavatra ara-panahy zany. Dia izay no anisany nampiakatra ny pouvoir spirituel tamin'izany fotoana izany zany anisany nampiakatra ny pouvoir spirituel izay ny voalohany. Fa ny faharoa izay tena nireharehan'ny kilomètre sy nizingiziny mihitsy zany nananany an'izay hoe pouvoir spirituel ngeza dia ngeza izay dia nitenenina ny mahagazy anazy izany hoe ny mahamalagasy anazy fantany tsara ny asina mahamalagasy fantany hoe tany masiny Madagasikara. Dia izay no anisany hoe nahafahany nanana an'izay pouvoir spirituel ambony dia ambony izay. Dia miverina any amin'ilay resaka moine tsika zany tany amin'ny monastère nisy anazy tany Chine tany dia namboly voaloboka nataon'ny monastère tany zany nanamboarana divay ary ireo divay ireo namidy mba ho fidiram-bolan'ny ireo moine zany ahafahana natodina ny monastère tamin'izany fotoana izany. Dia teo ampangadiana voaloboka mihitsy izy teo ambany voaloboka no naheno feo hoe modia ny atanindrazanao ianao avoty ny firenenao. Dia tamin'ny voalohany izy tsy nirara iny fa ohatrany hoe reraka dia mety hoe mamorona ny saina nefa ny verimberina foana zany feo hoe modia ny atanindrazanao ianao avoty ny firenenao. Dia taty aoriana amin'izay nangataka izy zany satria tsy ary intsony ilay izy nangataka tamin'ny maître izy ny grand maître tamin'izany fotoana izany hoe hody aty Madagasikara. Dia tsy maintsy nisy moa ny épreuve nampanaovana anazy zany tao anatin'izay hoe fivoahana maître anazy avao monastère izay. Dia nisy ny épreuve nandalovany resaka ady, resaka spirituel sy ny sisa. Dia tafivoaka soma tsara moa izy tao anatin'izay ary tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1970 araka ilay tantara tamin'ny première partie. Hito moa ny sarin'ny kilomètre pera-Misaël dia hito ny sarin'ny kilomètre voko. Dia toy ihany tantara zany tonga teto Madagasikara izy dia arak'izay misy ao an'izay hoe ampiakatra ny niveau de conscience any malagasy izy amerina moa indray any malagasy hoe inona ilay asina mahagasy satria araka ny tenenina teo hoe izay no nireharehany hoe gasy izy izay no anisany nananany pouvoir spirituel ambony ka tia ny fony gasy rehetra anana an'izay ihany koa zany dia izay no natongavany teto. Dia tonga teto izy dia araka ireny tantara maro samihafa ireny amin'izay hoe misy ny olona narary misy ny olona efa mba vahoana ny fahafatesana dia izy no nanao an'ny fitsaboana an'izany sy ny sisa. Araka ny tantara entsika maro samihafa ihany koa misy ny karazana hoe fananana hery izay hita tany amin'ny kilomètre perabe ka anisany hoe nitiavan'ny malagasy anazy ihany koa. Dia nofinofiny moa zany tao anatin'izay araka ny tenenina saverina foana hoe ampiakatra ny niveau de conscience ny malagasy nizara ny connaissance izy ary ny amerina indray ny asana malagasy sy ampahafantatra ny malagasy fa tany masina ity misy azy ity izany hoe Madagasikara. Dia taty aoriana moa nanohy an'izay asa izay nataon'izay ny grand maître voko zanany Lamatoa tao anatin'ny hoe fanaparitahana ny kung-fu sy fizarana an'izay filôzofia izay ary ny fampiakarana ny niveau de conscience ny malagasy tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa fantatsika tsara eny ny foazy gasy ny fahalalana faratampony ny fanaparitahana ny kung-fu manerana ny Madagasikara hatrany ivelany. Ho resahantsika izay ny amin'ny partie hafa miverina kely amin'ny grand maître perabe tsika aloha. Anisan'ny tantara tena tian'ny olona fantatra sy tian'ny maro fantatra ihany koa ny tena zava-niseho zany nandritra n'ilay fanafihana ny trano grand maître perabe teny Ambato Mainty
tamin'ny andron'ny amiral président Ratsiraka zany tamin'izany fotoana zany dia be dia be mihitsy ny zava-niseho tao misy ny fijoroana vavolombelona maro samihafa toy ny hoe faniva tsy van'ny grand maître Pierre Beo any mpivolina miaramila maro samihafa nefa tsisy mahita izy tsisy makitika ho velabelarintsika sy fitarintsika ny mahakasika an'izay zay mihitsy fotsiny no resantsika any amin'ny partie 3 zany fa tamin'izany fotoana zany dia rehefa vita ny ady zany ny ampitson'iny dia nanao fanambarana ny fanjakana fa maty ny grand maître Pierre Beo ary misy mihitsy ny acte de décès navoaka dia ny nanao sinia sy nanisy tampon an'io acte de décès ny grand maître Pierre Beo tamin'izany fotoana zany dia gendarme tsy vaovao amintsika mbola sous-lieutenant izy tamin'izany fotoana zany ny sous-lieutenant Richard Ravalomanana ary mahatsikaritra tsika talohan'ny nangalany retraite dia isaky ny interview izy isaky ny farany interview ataony zany na amin'ny télé na amin'ny radio dia manambara foana izy fa anisan'ny tantara nanamarika ny carrière maha-militaire anazy dia niady ny fanaovany tamin'ny kung fu tamin'izany fotoana izany marihana kosa nefa fa ny fianakavian'ny grand maître Pierre Beo na ny zanany na ny vadiny sy ireo fianakaviany dia tsy nahita an'ilay razana izay lazaina fa hoe maty zany hoe mbola tsisy porofo zany ilay fahafatesany fa ny acte de décès dia nosoniavana fotsiny